Funbike vous présente MG Extrême. Raha zay tonga sao tamin'ny MG Extrême dia tia Vodava ety moa zany misy anay. Vodava tia terrain motocross hitantsika amin'izao préparation ioan'iny eo dia misy kosa ety amin'ny 27 mars zay ahitanan'ireo sangany amin'ireo motocross io moa zany dia tongava maro mijery fa mahafinaritra be fa terrain fa ngeza be ngeza ngeza zao Ndio misy pitotera be dia manasantsika rehetra mbo tonga maro tongava maro daholo dia sakay aza tena mitondra sakafo zay tsisy vatsy ity io ny ataonay andreo moa zany zao eny tsy andro fa efa 3 andro zay dia mikarakara ny course zay atao amin'ny 27 mars araka ny hitantsika amin'izao zany dia misy machine miasa anankitelo eto zany zao isaorana sahady ireo olona zay nanampy amin'ny fikarakarana zany zay membre ny club IMC moa zany zareo reo ary nametanana zany nampindrana ny sitrapo an'reto tomobile reto machine reto anaovana le izy be da be le modification natao eto amin'ny terrain IMC raha fahafatsahivana efa roa taona zay izy ty terrain ty dia ty zany fanamboarana fantelo miangambany zay miezaka hatrany manatsara mba manaraka ny norme sy fanaony zareo any ivelany any manko ny référence zany dia riveny zavatra ataony zareo dia mba miezaka reproduire an'ilay zany eto amin'ity toerana ty dia mihintsy manantena fa hofaly daholo ny mpilalao moto rehetra sy akafy amin'ny course amin'ny 27 io dia manasa antsika rehetra hijery ny mpanohana amin'ny lalao manaraka io zany dia ICT Motors zany hoe miaraka amin'ny club IMC zay zany ny mpanohana amin'ny lalao io dia zareo moa nampanantena mihitsy fa organisation raitra zay ny ilazana azy nandreo misy de prièrany anazy tsy ataony amin'io andro fa nataony somary tifere kely zay mampiseho zany fa mety hoe hanao fety kely izy zany dia sura fa afinaritra ny zavatra ataony zareo tongava maro reo olona hitantsika zao manodidina io ny terrain io vita somatsara izy fa makaina machine miandranareo si zany miandrantsika mpanohany